Alleloia. De amin'ny fifarina lehibe indray lasana vamalala miaona amintsika amin'izao fotoanan'io zao a. De faly be indray ny tena koa miaona aminao eto amin'ity androany ity. Ary de faly koa manona ny fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga tratranso eto amin'ity androany ity. De ny fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy. Ary de matoky sy mino aho fa hikasika antsika eto indray ny tanàn'Andriamanitra amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika izao. Ka de tonga soa eto ianao anatin'izao fandarantsika izao vavaka fiambenana zay ranao amin'ny fandarana andranoka izao de ny Akiradio de ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana de ny groupe zay maharesy ihany koa zay miaraka aminay foana isan'andro mantontosa an'izao fandarana izao. Ka de tahiny tompony isika tsirairay avy de maharitatra amin'ny farany raha androany vao tonga eto de teteny anao hoe tsy kisendrasendra natokavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka de miteny anao hoe maharitatra amin'ny farany fa zay maharitatra amin'ny farany no vonjena ary raha tsy maharitatra amin'ny farany de mety tsy hoeninao ny hafatra tian'Andriamanitra ampiteny anao amin'ny alalan'izao fandarana izao fa de maharitatra amin'ny farany adiny ray sasamahery eo moa ny rahantsika ianotsika hira vavaka tenin'Andriamanitra famelabelarana ny tenin'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena koa tsika amin'ity androany ity koa de maharitatra amin'ny farany. Mba mila fanampiana kely aminareo azafady fa tsika zay efa eto kosa somary nisy fotoana tsy hitako kely ranabavy Emelo Aviliva niditra voalohany teto androany mba raha afaka misy miconfirme an'zay azafady ny hitako aty de ranabavy Emelo Aviliva niditra teto voalohany androany sa ve efa nisy anarana hafa teo alohany fa satria ohatrin'ny somary nisy mikorotana kely taty amiko teo. Iza ranabavy Tsiry Amboaramielona sa ranabavy Lovely iza niditra voalohany teto azafady izy iza ranabavy Tsiry Amboaramielona ve sa ranabavy Lovely azafady ny Tsiry eny ary de tahiny tompo manokana ane ianao ranabavy Tsiry Amboaramielona de ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy ho tahin'Andriamanitra manokana ane ianao ary de ho tahin'Andriamanitra manokana ane ranabavy Lovely ranabavy Tsiry Amboaramielona io didin'ny fitahin'Andriamanitra ary de antsika moa zay miditra voalohany de mba mahazo an'izay tsodrano manokana zay fitahina manokana fahasoavana manokana ane ho andranabavy Tsiry Amboaramielona amin'ity androany ity tamin'ny fidirana voalohany teto de tahin'Andriamanitra ianao ary izay rehetra kasenao atao de omban'Andriamanitra ho tanteran'Andriamanitra amin'ny fiainanao. De tahiny tompo koa ranabavy Lovely nanaraka azy ranabavy Berta Mamy Sirandry Tojo Mikael Zanary Ambony Valera Rodine Marie Koda Léonie de tahiny tompo ihany koa misy olona vaovao Alita Sean Antonia androany no vao hitako teto de tahiny tompo manokana koa ianao ranabavy Alita Mamy Sirandry Mapiona Bertsava Rantalina Marie Charline Moni Tongasoa Erika Araka Tongasoa de ao ihany koa Marijo Angela Io Bertsava Aimé Manambotsoa Mami Contre Kamaradin'i Jesosy Sondola Mamy Sirandry Lantonirina Koda Léonie Mani Nico Verselina Mami Fleur Fintso Tina Rakotoary Zaka Maivare Fity Alléluia Razana Monika de ao ihany koa Iaingo Nirina Sandra Akonina Tongasoa Eliana Filana Rakoto de tatranao ny tsodrano androany ranabavy Tsiry Koda Léonie bonsoir Man Nico de bonsoir pasteur ozy izy de ao i Ajaska Patitsy Faly Ray Ritovo
tahiny jesosy a isika rehetrrehetra mamamivaly tiana tonga soa daholo nareo de falay fa eo koa raha nabavy lalahy misy fita alleloia tahiny jesosy a de ao ihany koa nirina rodriguez de tahiny jesosy sika tsirairay avy faly tena faly tena faly tena faly tsy mahita anareo a ary tena fanirina tokoa no ahafahana mifampahiry aminareo eto androany maritatra amin'ny farany andao tsika avy atrantsika de hiditra amin'ny fitondranam-bavaka ny fandarana de aorian'izay tsika hieno hira de aorian'izay tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra andao ary ampandrosotsika nanabavitsika razana Monique avy any Koweït a izy moa zany nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany de mino finaritra ary tsika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra ane a ianao sy ny ankonanao andao ary a tahiny tompo a ranabavy a razana Monique tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika rehetrarehetra mbola hiavavaka atsika anomboagna ny fotoana Andriamanitra rainay izay tsy randrena tamin'andanitro rainay tokoa ianao avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay faly sy misaotra miderana anaranao zahay mankasitraka anao zahay Jesosy satria mbola no fahasiovanao sy ny fitiavanao no natoy zao zahay misaotra anao zahay amin'ny fitantananao anay ary fiarovanao anay nandritra ny tontolo andronay nahatratry izao hariva zao Jesosy a tonga eto indray zay zanakanao le tianao le malalanao Jesosy a andeha hien'ny teninao andeha hien'ny hafatra avy aminao ka sokoafy ny fonay Jesosy mba hitoeran'izany hafatra avy aminao zany mba toko sy mino zay fa misy hafatra indray tena ampita aminay tsiray avy androany ary ifonanay ho tanatrianao raha nisy tsy nety zay nataonay na fomba fiteninay aza zany Jesosy na fomba fihetsika zay nataonay nandritra ny andro iny Jesosy tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao indrindrandrindra zay tao agnatin'ny fonay laliny tany de ifonanay ho tanatrianao zany angatanay ny famindramponao Jesosy hirotsaka amin'ny isambatan'olo tsirairay avy amin'izao fotoagna zao diova amin'ny rahanao ny fonay mba hadio mendrika anao Jesosy ary mamela amin'ny fahotana zay vitanay ankehitriny Jesosy malala agnapetraka zao fotoagna zao ampilantagnanao mba ho feno ny fanatrianao fiarovanao ary ny fanatrihan'ny raha tsy rehetra tsy ho ambininy tsy ho anampahefana ary angatanay ny rahanao masina Jesosy andrakotry ny connexionnay andrakotry ny fitaovana rehetrarehetra zay entinay eto entinay eto amin'izao fotoagna zao de mba ho feno fanatrihanao ihany koa Jesosy satria raha tsy eo anao de zava-poana ny zavatra zay ataonay fa namaso ny fianohanao zahay tsiray avy arokanao ny hiditra ho amponay anome fahalalana anome fahendrena ho anay tsiray avy inganeny iny zay teny zay entiny mpanomponao eto androany tsy ho hisy very zany ary amboariny fonay toeran'ny teninao inganeny fonay tonga tany lemaka hanirian'ny tenina hipetrahan'ny teninao nay apetraka ambalantagnanao zany fitoagna zao ary mpanomponao zay tonga teny eto androany anao agnohitra zany mpanomponao zany ary pasteur Melabelitra koa ho nivavaka firenena zay tsy nisy miafiny aminao zany firenenanay zany tompo malala ankinonay finambalantagnanao zao fotoagna zao ary betsaka ny zavatra ty angatako eto tsy voatonoko eto zay rehetrarehetra nefa mahasoa anay anao mahay agnatanteraka zany anao agnatanteraka zay rehetra zay mahasoa anay Jesosy amin'ny anarana Jesosy mavonjy anay mpamonjy anay no anaovanay zany vavaka zany sotra tompo halleluia amen halleluia sotra betsaka andranabavitsika razana Monique tsika atao anatin'izay vavaka fanomboana izay de tahin'Andriamanitra ane tsika tsirairay avy chante la ohatry hoe birzite zao fahitako an'izao birzotia Clotilde androany daholo vao hitako teto de tonga soa nareo de maharetatra amin'ny farany ao ihany koa nefa eto matetika iladanina soameva kadaka malala artizana de Madagasikara ranabavylina zany efa eto foana de tonga soa ihany koa Eliana Rodina tahiny Jesosy Nina Rodriguez tahiny tompotsika tsirairay avy de maheretatra amin'ny farany isika tsirairay avy fa
manana hafatra ho atsika andriamanitra androany ndao atsika enoiry anatin'ny tenintsika hiditra anatin'ny akatoerana tsara de aka baiboly ihany koa tsika satria oriny antirity de hiditra eto ranovatsika tsiry amboaramiela tondra toroteny mahafinaritra be ho atsika mampahery atsika de andaoary enoiritsika de andao am'izao voalohan'ny fanombohan'ny fandaratsika amy terinandro ty zao andao fanoloratena nataotsika betsaka halleloia de andao raha nisy indray hitanao hoe zavatra mety nanalavitra anao tamin'andriamanitra raha sanatry na androany no votonga etika hitanao hoe nisy zavatra fotoana lavitra an'andriamanitra ianao de ty niarahantsika amiretina androany iteny itya Jehova fa iverina aminao am'ty androany itya anolo tentsika andao tsika iteny itya Jehova ho anao ho an'i Jesosy ny voninahitra dia mino finaritra ary isika rehetrarehetra tahiny tompo tsy zay tsy hitanao raha lalana lalehako tsy misy tsy nataoko rehefa mety adalana lomanosako avokoa rao iary teny itya Jehova ity ny foko Jesosy naiza tompo itinandranao ankehitriny anefa raio resy lahatra tokoa ny manaratianao ny ahitanany masoa amen Jesosy tsika rehetra teny itya Jehova atololo koa ny fonao fotoana iverenanao amin'andriamanitra indray androany ramba sitraka raio mamela re fahotana zay nataoko hatramizay raisy ray malala ity zanaka ao naniasy avony niverinao ambala tsika rehetra atoloro ny tenanao hoe asa dilo le fonao io fa io teny ilainy Jesosy
anisan'ny raha tena hoe anisan'ny raha tena hoe lancentsika teto amin'ny fandarantsika teto zany izy zany na lefatsika matetika ary nanamarika kely ny fiainana menakavy kely mihitsy izy taty andafy taty tany amin'ny taona maromaro lasa tany tao anaty fotoam-bavaka tamin'izany zay mbola manao fotoam-bavaka mbola tsy miaraka aminareo ohatran'ireny tsy mbola manao live zay rehefa manao sabata fa zay efa mianaka rery zay tia mianaka rery tamin'izany tena nakoako reny izy reny ary tena hoe andranomaso mihitsy nanaovana an'izany izy zany tamin'izay tadidiko tsara mihitsy ny nandefa samam-pionina an'izay izy zay teto aminay tamin'izay fotoan'izay eo ampandoliana io zay taitra kely hoe inona ho azy zany izy zany fa inona ozy ianao ry havana efa vita ny sabatanay tamin'izay verina ny alina ahatra amin'ny roa maraina tsy natory fa iniriny foana ny averimberiko sady mandoalika mivavaka ny tena raraka ny ranomaso tamin'izany satria anisan'ny mampalahelo anahy amin'ny iniriny koa le feo any aloha le tena tsara le tonony tsara fa tena mampalahelo mavaky ny fo koa mahita andry zareo ohatra somary tsotsotra kely zay ry zareo ohatra somary hoe olona somary mbola tena mbola anatin'le hoe mino fa nanaovana an'le clip ary mety mbola somary tsy mora tamin'ny zareo fa tena hoe tsara nafinahitra le ary tadidinay foana de lasa fiaintsika eto amin'ny fandarana eto de misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fisinirany ambadimbadika any ohatrohatran'ireny fa alefatsika indrindra rehefa tsara mahakasika misaotra ny ranabavitsika tsika ranabavy razanomonika tamin'ny vavaka matsiro izay nentiny teo androany de Andriamanitra ny ranabavy amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra zay nataonao teo izy moa naran'izy teo izy moa naran'le mpira teo mampionona izy moa sandratra moa groupe-ny sandratra izy teo de inty any titre niniriny fa fanoratra ny zareo azy moa tsy inty fa ity tampianarosana ity tsisy ainina ity ao de tonga de fa zareo no hitanareo ao ity ao fa tsy inty ao de tonga de hoe nisandratra ny anaran'le groupe efa tamin'ny 2014 reny ireny no nivoaka de meno finaritra raha ieno nareo alleloia eny ary zay no ela fa atsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zay notsika androany de hoentin'ny ranabavitsika tsiry amboaramiel eto amin'ny petraka eto a Frantsa moa izy nitondrazika ny tenin'Andriamanitra androany de mino fa apailanao ny tenin'Andriamanitra zay entiny de meno finaritra ary tsika filazana averina ihany fa amin'ny alahady faran'ity volan'ity amin'ny 30 janvier tsika de anao an'ilay fanoloran-jaza izay ataontsika anaty Zoom moa fa nanaovantsika an'izy io efa maromaro nareo no soratra anarana mitondra ny anaran'ny zanakareo no hosoratana anarana mitondra ny anaran'ny zanakareo ho atao fanoloran-jaza de aza dino alefaso amiko fa hanamboarako groupe nareo tsy nataoko maliala le groupe satria hitako hoe mbola misy olona hafa mbola hiditra de tika rehefa fenofeno mihitsy ny isanareo zay ho ataoko le groupe izay misy anareo ray aman-dreny reo zaza ireo rehetrarehetra ao tsika mifampahery ao tsika ny anomana ny fotoana amin'io io zany rehefa hanao fanoloran-jaza tsika de ho an'le zaza de ho atolotra fotsiny izy atolotra ho an'Andriamanitra fa ho anareo ray aman-dreny kosa de misy fifanana kely tsy ampiadiny ray inona moa le fifanana fa de anetanana anareo sy anolorana anareo ny tokony hitondranareo ny zanakareo araka ny sitrapon'Andriamanitra ka de alefaso mandefa SMP amiko zay manana zanaka tiana atolotra le atolotra de taka nanaovana an Jesosy tamin'ny fahavalo androny nentina teo amin'ny tempoly ary nitsofin'le lay antitra atao hoe Simeona rano izy nentina nitsofina rano tena atrean'Andriamanitra tsy batisa ny zazakely kory ataontsika hoe tsy batisa kory fa fanoloran-jaza ny momba ny batisa kosa de manantena mino sy manantena tsika fa
efa anao batisa ndray tsika tsy ho ela efa hafana indray ny andro a ka ho anareo rehetrarehetra manao antso avy izay ianareo rehetrarehetra izay te alala momba ny batisa de afaka mandefa MP amiko koa nareo a de andefasana fampianarana ho anareo izay mangetaeta teo atao batisa de andefasana fampianarana reo de alefa atao batisa ianareo alleloia ho avy Jesosy a ten'Andriamanitra de miteny amintsika foana hoe zay minitra atao batisa no vonjena ka raha tonga Jesosy nefa tsy vita batisa tsika efa lehibe efa nanota ireto satria ny batisa atao tsika de batisan'ny fibebahana de mety ho taraiky ihany tsika ary afaka malalako ka de ny tombotsoan'izany vita batisa zany nge raha nangeza be inarinao voasoratra ny an-danitra nao anana fifandraisana tena akaiky amin'Andriamanitra tsisy hevitra mampisaraka anao ntsony amin'Andriamanitra raha vita batisa anao vita batisan'ny fibebahana ka de manentana anareo zay a tsika moa eto amin'ny groupe eto efa 3 mahery zao vitatsika batisa firy moa zany zao vitatsika batisa eto zaho sadidiko tsony moa nisy andrareo fa vita batisa eto fa afaka manao batisa anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy de ho voarainao ny tapakila andehananao any an-danitra aza dino efa tsy mifanaovana batisa hoe vita batisa anao de efa ozany hoe efa aty an-danitra fa anananao ny alalana hitrany an-danitra de miambina sisiny ataonao de mihaona any an-danitra any tsika alleloia ka raha misy aminareo resy lahatra de aza misalasala andefa MP aminay fa fotoana zao tena irosotsika irosoanareo amin'izany ranon'ny batisa zany de ny fibahana aorinan'ny batisa nge tena misy lalina misokatra ho an'ny fiainantsika ry avany zay vita batisa zany tena nikodana ohatr' zao ny lalam-pitahiana sy lalam-pahasoavana ary ny ara-panahy tena ny tombo be de raha vita batisa nareo de afaka mitory-teny atao zay raha mangetaety nareo itory-teny taka ny ritsiry amboara-miel ry nambinina taka an'izao raha nambavy-nambinina izay itory-teny amintsika izao jenila ina tahiny Jesosy anao fa zay avy nitanao teto androany tonga soa ianao jenila tsy haiko zay fiantso anao de tonga soa ihany koa orgaony rasoa sy mbola tsy voaravaka ihany no tenaiko dia iesina ionia iesina ionia zao androany koa vitako teto tonga soa koa ianao ary maromaro nareo zany vao androany mino hoe efa andraisin'ny ankizy tsara nareo efa tonga le message de bienvenue tonga soa nareo alleloia de tahiny tompo de marita hatramin'ny farany dao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika de ampandrotsika ary ny anabavitsika nambinina hitondratsika anaty tenin'Andriamanitra sandolany irina ny aina maheno soa tonga soa daholo isika tsirairay avy raha isoary ny baibolinareo io koa maheva malgasy androany ndray vao hita teto tahiny Jesosy efa ela maheva malgasy zany tsy hita teto satria efa tonga any Madagasikara raha tsy diso sa efa tonga eto andafy indray de tonga soa de mahareta indray hatramin'ny farany alleloia erika tahiny Jesosy efa miarabany esina izy ndao ary tahiny Jesosy ary tsika tsirairay avy ary mamany ineny mbola tsy tafiditra ranabaviliana ary ty zanay rantaniny Marie-Charline ohatra mbola tsy hitako teo tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra ndao ary avy hatrany de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehetrarehetra mihaino finaritra daholo ary de mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra tahiny Jesosy itsika menakavy ny teny soratra masina zay entiko amintsika androany ry havana de eo amin'ny Hebreo toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 10 mivaky manao izao amin'ny anaran'i Jesosy ary eo anatin'ny efitra lamba faharoa no misy ny tabirina kely izay atao fitoerana masina indrindra izay misy ny lovia volamena fandorana ny didin-kazomanitra sy ny fiara-ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa ary teo amin'io nisy ny vilany volamena izay nitoeran'ny mana sy ny tehany arona izay mitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena ary ambon'io ny kerobima misy ny voninahitra izay manoloka ny rakotra fanaovam-pihavanana tsy azonay lazaina tsirairay ireo ankehitriny ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia miditra mandrakariva ao amin'ny taberna kely voalohany ny mpisorona nefa ny fanompoam-pivavahana fa ny faharoa kosa idiran'ny mpisorona be irery any indray mandeha isan-taona ary izy
izy aza dia tsy miditra ao raha tsy mitondra raha izay aterinony amin'ny tena sy ny fahadisoana nataon'ny olona ny amin'ny tsy fahalalana ka izay nambaran'ny fanahy masina tsy mbola voasoratra lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany taberna kely voalohany fanoharana izany amin'izao andro ankehitriny izao ary araka izay anaterana fanomezana fanaritra izay tsy mahatateraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana raha araky ny teny soratra masina dia misy ny tempoly dia mizara telo kianja dia efitra masina dia masina indrindra dia ny mpisorona be any no mitsofoka ao indray mandeha isan-taona amin'ny efitra masina indrindra manao sorona dia miresaka amin'Andriamanitra indray mandeha isan-taona izy ny afaka miditra ao dia mitondra raha izy rehefa hiditra ao dia ao anatin'ny efitra masina indrindra io no ahitana ny fiara ny fanekena lovia volamena ny vilany volamena misy ny tehany arona sy ny misy ny mana misy ny vato fisaka misy ny didy folo dia ao amin'ny efitra masina mpisorona no miditra ao izany hoe mpisorona afaka miditra ao isan'andro ao amin'ny efitra masina dia mivahoaka eny amin'ny kianja dia na mpisorona miditra isan'andro ao amin'ny efitra masina raha tsy afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra fa mpisorona be any no afaka miditra ao dia io efitra masina indrindra io sy ny efitra masina io dia tsy azon'ny olona hidirana ihany koa dia andehany hoe ovakitsika taty aoriana fa nisy fotoana afaka niditra tao ny olona dia ahoana ary ny fomba nafahan'ny olona niditra tao tsisy fepetra dia hojerentsika ao amin'ny Matthieu 27 raiky amby dimampolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimampolo ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia atritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia ny orooro ny tany ka nidresaka amin'ny vatolampy ary nisokatra ny vasana ka maro amin'ny fatin'ny olo-masina izay efa nodomandro no nitsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny nitsanganan'i Jesosy dia nakeo amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro izany hoe rehefa maty Jesosy dia nisokatra io efitra masina sy efitra masina indrindra io izany hoe le rideau be matevina anankiroa nanasaraka ny efitra masina sy ny masina indrindra lasa tritra rovitra hatrany ambony ka hatrany ambany dia io izany manambara fa ny raha nalatsaka Jesosy no afaka nanokafana ny lanitra indray nampisokatra ny lanitra izany hoe Jesosy no sorona nataon'Andriamanitra teo ary izy koa mpisorona be satria manana mpisorona be sika dia izay efa namaky ny lanitra dia Jesosy izany no afaka manao ny raha fisoronana be mpisoronana sy mbola izy koa mbola natao sorona fatsiana tamin'ny hazo fijaliana afaka nampisokatra n'io varavaranlanitra afaka nampisokatra n'io rideau any efitra masina sy masina indrindra dia afaka manantona nazy tsisy fepetra ny olona rehetra ary voalaza koa fa nitresaka ny vatolampy dia nisokatra ny fasana dia mivoaka ny faton'ny olo-masina izany hoe voapirofo ara-baiboly eto ry havana fa ny olo-masina izay maty tamin'izany fotoana izany tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy dia nitsangana ihany koa izy ireo mivoaka ny fasana dia raha amin'izao vaninandro ihany antsika ireo izany tsy ao am-pasana intsony ny fatin'ireo olo-masina tamin'izany taloha ireo fa efa nitsangana indreo efa nitsangana ihany koa ireo dia mbola toizantsika ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo dia mivaky manao toy izao tapany faharoa indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao izany hoe zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy izany Jesosy manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao tsy misy afa-tsy Jesosy ry havana Jesosy tonga teto ambonin'ny tany naka endrik'olombelona nanetry tena rehefa tonga teto an-tany izy tsy nanana azy hoe namirapiratra ny toerana nandraisana anazy ry havana fa tany anaty tranon'omby izy niteraka tany anaty tranomaimbo misy tainomby tany Jesosy niteraka tena hoe feno fanetretena nefa Andriamanitra dia eto ry havana dia Andriamanitra tena nanao aliansa lehibe tamintsika mihitsy izy dia ny zanany natolony mba ho hamonjenantsika rehetrarehetra ary tsy sitrak'Andriamanitra ry havana izany hoe ny olombelona izay asany tanany no ariany fofonay mitovy endrika aminy makany amin'ny elo fa ny elo dia tsy namboarina ho an'ny olombelona fa namboarina ho an'ny anjely sy ny firongony ka mahasarym-piaro an'Andriamanitra mihitsy atsika olombelona izay vidin-draniny izany vidin-dran'i Jesosy Kristy nefany lasa makany amin'ny elo dia tena mampalahelo anazy izany dia mbola toizantsika ny teny soratra masina ao amin'ny Jaona 7:10 toko fahatelopolo dia tapany toko fahatelopolo ary rehefa nanandrana ny vinaigre Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanany izany hoe
teto izany Jesosy dia tena miteny hoe vita tanteraka amin'ny famonjena, tsy nina azonao hanampiana na hanalana an'izany intsony ry havana fa tanteraka Jesosy ny zavatra rehetra. Maty Jesosy, vita ny misioany 3 taona sy tapany nanaovany amin'ny misioany. Lehilahy ory sy be fahoriana ilay Jesosy, tsy nanana izay niavahana izy, tsy nanana izay niandriany lohany izy ry havana. Dia nefany asa-pamonjena lehibe toy izany nataony teo amintsika, tena hoe vita ny zavatra rehetra ry havana, tena hoe vita ozy ny tenin'ny soratra masina, tsisy inona intsony azontsika hanampiana an'izany ry havana. Fa ny rahan'i Jesosy manaisotra amin'ny fahotana, ny rahan'i Jesosy manafaka manadio ry havana. Tena hoe aliansa lehibe mihitsy ry havana nataon'Andriamanitra tamintsika teto, tena hoe nafono ny zanany tsy nihaino an Jesosy izy rehefa teo amin'ny fatsiana tamin'ny hazo fijaliana. Jesosy na dia niantso anazy ary Andriamanitra dia andao ava ianao, dia afoy ava ianao, fa tena tsy nihaino Andriamanitra, satria Andriamanitra dia te hanatanteraka ny tanjona mba hamonjena antsika rehetrarehetra, satria Andriamanitra dia raha nandefa an Jesosy izy dia tiany ny olona rehetra ndray an'izany famonjena izany, satria raha mbola hoe hamono biby ohatran'ilay tao amin'ny Hebreo foana ny olona dia mbola hanao ny ataony foana ny olona, dia ny hafa firenena ihany koa dia anisany tsy nahazo famonjena fa ny zanak'Israely ihany nahazo famonjena. Dia teto Andriamanitra dia tena hoe fitiavany lehibe mihitsy nanolorany ny zanan'ilay tokana, dia isaorany Jesosy ny amin'izany asa-pamonjena lehibe izay nataony tamiko sy nataony taminao izany, fa tena hoe lehibe ny asa izay nataon'Andriamanitra ry havana, tena hoe lehibe Andriamanitra, tsy takatry ny saina izany asa-pamonjena izany ry havana, tsisy nino azonao hanampiana ny asa-famonjena izay nataon'Andriamanitra. Ny rahan'i Jesosy latsaka io ry havana, io no nanokatra ny lanitra nahafahantsika nanantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra, tsisy fepetra ary tsisy hoe mpisorona ohatran'ny tamin'ny taloha intsony manelanelana antsika amin'Andriamanitra, fa Jesosy no nanelanelana antsika amin'Andriamanitra, satria izy mpisorona lehibe ary mbola izy koa ny zanak'ondry natao sorona ry havana. Dia tena hoe isaoran'Andriamanitra ny amin'izany fitiavana izany ry havana, tena hoe isaorana izy ny amin'ny famondrapony, ny amin'ny asa-pamonjena izay nataony antsika ry havana. Dia voninahitra ho an'i Jesosy ry havana, fa tena hoe tsara ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao. Dia andenga hoe notsika ity ndao tsika hiaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ity ity sy atsiaro an'izany nahafatesany nanaovany zavatra lehibe teo amin'ny fiainantsika izany. Dia isaoran'i Jesosy ry havana. Fanaraina falinono numirano latsaka tamin'ny hazo fijali tanomazolatsaka. Fanaraina falinono numirano mitsangana fiana pasana mangi nuenzeini Kristi nuenzeina nuni eluka nuenzeini Kristi nuenzeina nuni eluka nampizaliani Kristi nampizalina nuni eluka nampizaliani Kristi
dia izay ry havana jesosy ry havana dia maty ho antsika izy a ny raha izay nalatsany na mafana ny heloko ao a na mafana ny heloko a na mafana ny fahotantsika rehetrarehetra ary raha tsy nanaiko jesosy no mboana teo amin'ny hazo fijaliana ry havana dia tsisy voavonjyntsika na dia iray azy efa taiza ny toerana nisy antsika ohatr'izay raha toa ka tsy nanaiko jesosy ny anana ny fanetreteny nidina tetỳ ambonin'ny tany ary mbola nanaiky ihany koa no faty mafy anie raha olona ny zavatra niaretan'i jesosy tamin'izany ny velesina na piritana ny tenenan-dratsy no esoiny ny fatsihana tsilo ny lohany ary mbola atsatoka amin'ny lohany indray raha ny tsilo iny satroka tsilo iny nefa izy efa naradidratra ny tanany efa folapolaky ny dariko mbola nampitazomina volotara ny tanany dia mbola nalaina indray ny volotara iny a dia mbola nakapoka teo amin'ny lohan'ny velesana ny lohany indray tena hoe mafy ny zavatra nieretan'i jesosy ry havana ary tsy ho verimaina ry havana zany hoe asa-pamonjena nataon'izany raha nalatsan'izany a tsy verimaina zany fa tsy maintsy misy takalony zany ry havana dia ny fonao ny foko andao miaraka ho sasantsika amin'ny rahan'i jesosy kristy andao tsika hiara-hiaiky ny heloka sy ny fahotana izay nataontsika fa tsara loatra Andriamanitra ry havana tena hoe tsara ary mandrakizay ny famindram-pony ary tena hoe fara-fitiavana lehibe mihitsy no naseho an'Andriamanitra tamintsika ry havana satria any amin'ny Jaona 3:16 izao dia miteny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy dia tena hoe io ry havana ny fara-famonjena azon'Andriamanitra natao tamintsika dia nanolorany an'i Jesosy Kristy io ary tena fara-fitiavana lehibe io ry havana dia samitsika manaiky an'izany ry havana fa mampalahelo ry havana dia betsaka ny olona mbola mandany izany rahan'i Jesosy izany betsaka ny olona mbola mandany izany asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy izany nefany tsy misy afa-tsy izay ny fidirana lanitra ry havana dia tsy noho ny asa izay nataonao na noho ny valim-bavaka izay nataonao fa noho irahan'i Jesosy latsaka io no manafaka anao io no manesitra anao io no ahafahanao miditra any amin'ny lanitra io fanananao any irahan'i Jesosy io ry havana fanekenao an'izany asa-pamonjena lehibe izay nataon'i Jesosy izany ry havana dia tena mampirisika anareo mihitsy aho hoe averen'ny vakiana io fampianarana izay nomen'Andriamanitra antsika androany io fa tena misy mifono zavatra lalina be mihitsy ao anatin'io vakio daholo ireny verse ireny ary vakio hatramin'ny voalohany inona marina ny zavatra mifono ao ambadik'ilay izy fa tena hoe izay taloha ny olona mamonondry natao sorona fa rehefa taty aoriana dia nisoloan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana mihitsy izany tena nisoloany ny zanan'ilay tokana ary nisy fotoana ary zany nahita zavatra kely tao amin'ny YouTube tao hoe Jesosy mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana teo a Golgota dia tao ambanin'ny Golgota io nisy lavabato dia ireo fitaovana izay nanaovana fisoronana taloha ireo nisy nahita atao ireo ry havana dia manamarina zany na ara-tantara fa tena nisy marina Jesosy dia voninahitra ho antsika rehetra dia samy mirary soa amen. Alleluia. Dia mankasitraka indrindra alleluia andranambavy nambininatsika tamin'izay toriteny ny aina tsara mihitsy niaraka tamin'ny hira niaraka tamin'ny verse maromaro dia Andriamanitra malifitianao ary dia mitombo ositra mitombo fahasoavana dia karakarain'Andriamanitra foana ane ombanao hatrany Andriamanitra ary dia ampitombo ny fahasoavana ao anatinao izy dia ho ataony solovavany foana ianao amin'ny fotoana rehetra manandratra anao amin'ny ambonimbony indrindra isan'andro Andriamanitra dia Jesosy malifitianao ranabavy tsiry amboara-mielona ranabavy nambinina dia tahiny Jesosy isika tsirairay avy dia misaotra anareo koa maharitra mihaino ny tenin'Andriamanitra efa nisy olona vaovao ve niditra teo ohatry mbola tsy nisy taorina an'ilay
tahiny tompo ary isika tsirairay avy a de isaorana trany a ranabavy a isika rehetra ohatrany mahita na tsara ve nareo de maheno tsara ve nareo ohatrany mahita tsara ve ianareo a de maheno tsara ve nareo na ela zao mbola tsy narabaiko teto a de tahiny jesosy efa niteneniko toky raha tanirina tany aloha tany fa tsy adiniko de lazaiko fa mbola tsy teo izy nefa izy efa teo tahiny tompo ranabavina elona mahita sy mandre maheno tsara alleloia eny ary mankasitraka indrindra fianarakoa tahiny jesosy a baitra zava maheno tsara eny ary hita sy eno tsara eny ary tahiny tompo ary tsika rehetra Hébreu 9 tsara be ty toriteny ty a ifampahirizantsika eto androany Hébreu 9 andininy nonovakito moa andininy 7 fa za kosa maky anomboka amin'ny andininy voalohany a hatramin'ny andininy 7 no ovakiko amty androany ity alleluia vakiko aminaran'i Jesosy koa de ny fanekena voalohany aza de nisy fitsipika ny amin'ny fanompom-pivavahana ary nisy fitoerana masina momba ny ety an-tany fa nisy taberina kely voavoatra ny efitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho ary tao anatin'ny efitra lamba faharoa kosa nisy ny taberina kely iray izay atao hoe fitoerana masina indrindra izay misy lovia volamena fandoroana didikazo manitra sy fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoeran'ny mana sy ny tehiny arona izay nitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena ary teo ambonin'io koa nisy kerobima nisy voninahitra izay nanaloka andrakotra fanaovam-panavotana tsy azo ny lazana tsirairay ireo ankehitriny ary efa voatra toy izany le zavatra de miditra mandrakariva amin'ny taberina kely voalohany mpisorona kanefa anefa ny fanompom-pivavahana fa ny faharoa kosa ny idira mpisorona be irery ihany izay indray mandeha isan-taona ary izy aza tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny noho ny amin'ny tenany fahadisoana nataon'ny olona noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana alleluia zao ray avako malala ny ao amin'ny tempoly a de misy endrika anankiroa antonga antsika ampisehoky sary nareo de mbola tsy azonareo an-tsaina mantsy ohatrany ahoana ary a izany tempoly a izany ty a asehoky nareo ty ny endriky ny tempoly a tam'izany fotoana zany tsy haiko raha mety hitanareo tsara izy am'zao sary zao zao ny endriky ny tempoly hitanareo tsara ihany ve de azavaiko raha soa jerentsika aloha ohatr'zao aloha zany ny endriky ny tempoly tamin'ny andro voalohany tempoly a tamin'ny voalohany ohatr'zao ny endriny de raha ampidivantsika am'ty sary ty a zao ny ao anatiny de zany hoe reto zany a reto amin'ny curseurko reto a sy ity reny zany a de tsy inona akory a fa ireto a tokotany eto ivelany reto ny filazan'ny baiboly andreny de tokotanin'ny jentilisa ny jentilisa zany rehefa ivavaka de eo am'reto a toerana anakireto izy no mivavaka tsy miditra any amin'ny tempoly a fa raha misy jentilisa mangeta tan'Andriamanitra zany de miditra eto izy aloha eo izy no mivavaka zany hoe ato am'le anankiroa ato fa rehefa avy eo am'izay a ny jiosy indray a de ato anatin'le trano izy no mivavaka io zany a ny rafitry ny trano zany hoe io zany a reto ty anatiny ty iny anaty tamboho iny tary hoe zavatra mahita tsara nareo am'le curseur zay etsehako iny ao anatin'iny faritra iny zany a io karika iny rectangle iny a ito sary a izy asehoko anareo ito ka ao anatin'ny tempoly de misy a tokotany kianjan'ny vehivavy eto ampovoany eto eto am'ty voamiditra zany a de eto amin'ny kianjan'ny vehivavy mahita tsara ozy mahita tsara ozy eo zany a ny vehivavy moa raha ny tena marina
isika zao raha ohatra tsika zao any am-piangonana tsika moa tsy any am-piangonana fa en ligne raha ny am-piangonana tsika raha manana fiangonana zany tsika de mitokana mihitsy ny plasin'ny lehilahy sy ny vehivavy zay ny ao anaty baiboly eto ny kianjan'ny vehivavy de ato ndray kosa ny kianjan'ny mpisorona zany hoe ito rehetrarehetra zany de plasy ivavahan'ny lehilahy fa eto am'izay tsika hiditra am'ireto zavatra reto hitareo ito zavatra ato anatin'ity carré maintimainty ty misy zavatra mizara roa ao zara telo ary moa ny tena marina fa le roa ihany ny resahantsika de ity eto amin'ity curseurako ity zany eo zany ny efitra masina de eto kosa ity ambony ty ny efitra masina indrindra zany hoe raha am'le sary ty zany de ato anatin'ity trano mitafo ty zany no misy ny efitra masina de ao ihany koa misy ny efitra masina indrindra ny manasaraka an'ireo de ity zavatra ity zavatra ty iny lamba manasaraka azy lamba matevina no manasaraka andrevitra eo ka eto amin'ity zany le nilazainy tena andriamanitra eto amin'ity efitra masina ity ao no miditra ampisorona ary io le efitra voalohany la atao efitoerana masina de ao anatin'io misy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho de ao anatin'le efitra lamba faharoa indray ato amin'ity am'izay zany le efitra masina indrindra de ao am'izay ny misy ny zava-masina rehetrarehetra dia ho azavaiko anareo inona avy moa zany no ao anatin'io zava-dehibe mantsy ny ahitantsika an'izay endriky ny tempoly zay fa tsika mahazo sarisary an'le izy hoe tahaka ny ahoana de ao am'le voalohany le efitra voalohany ao misy ny fanaovan-jiro latabatra ary ny mofo aseho de ao ny olona no tonga zany de ao ny olona ny tonga mitondra ny miona ampisorona de eto am'le andrasika asehoko anao hoe eto am'le kely le sary teo eto zany hitanareo toetra ny lalatsara kely ty eo zany ny tonga ny olona ka ity varavarana ty ny varavarana hidiran'ny mpisorona anatin'ny efitra masina fa ny olona rehetra hatreto ihany miakatra an'ity tohatra ty de hatreto ihany ny olona no afaka miditra mitondra ny sorona izay hoentiny eo anoloan'ny mpisorona alleloia de androany tsika resaka andreo efitra anankiroa reo ary tsy reo efitra anankiroa fa ny tepolo misy no resahantsika androany mpisorona be ihany no afaka miditra am'le efitra masina indrindra ao zany ny tena misy an'ilay tena fanatrehan'andriamanitra ao zany tena fionana amin'andriamanitra ao zany tena tonga de miresaka amin'andriamanitra mihitsy ny mpisorona ry avako malalako de ny mpisorona be ihany afaka miditra ao tsisy manana droit hiditra ao ny olona fa ny mpisorona be afaka miditra ao ary indray mandeha isa-taona ary mitondra rà efa miditra ao jesosy de mitondra ny rany le rà io mantsy de rà entin'ilay olona zay nanota rà avy am'le sorona entin'ilay olona zay nanota angatahana fifonana eo amin'andriamanitra soa ihany tsika fa tsy nanana ondrona osy nentina teo fefa nentin' jesosy ny ràny mihitsy no nentiny tao am'ilay efitra masina indrindra namelana ny fahotantsika tsirairay avy ny zavatra mahafinaritra de zao ny zavatra nitranga raha vakitsika le John le vakitsika aloha le John le John vakiny raha nabavitsika teo John 19:20 19:30 ka John toko fa 7:10 andininy fa 30 hoy ny ten'andriamanitra hoe ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy de nanao hoe vita de anosika ny lohany izy
nanolotra ny fanahy vita vita ohatra nisy zavatra tena nilasan'i Jesosy zany tena mpijaliana teo amin'ny Pilato izy nitondra ny hazo fijaliana ny akira tany Golgota izy nofatsihana teo ambony hazo fijaliana izy mbola tsy vita mbola tsy niteny izy hoe vita fa teo amin'ny farany eo teo no niteny izy hoe vita inona ary ny vita hoy izy ranabavina ambinina hoe vita ny mission any tena nisy mission an Jesosy ngeza be nataony teto ary mission nataony Jesosy de nataony tamintsika rehetrarehetra eo ianao io zaty nanaovan'i Jesosy mission daholo le Matthieu 7:20 teo Matthieu 7:20 de ny faharay amby 50 de zao le izy raha vakitsika ny 50 Matthieu 7:20 de 50 ary efa niantso tamin'ny feo mahery ndray Jesosy de nanolotra ny fanahiny teo zany Jesosy fa niteny hoe vita de maty vita ny aminy inona ny zavatra nitranga atao aorianan'izay vita zay rehefa vitan'i Jesosy ny mission inona ny zavatra nitranga andiny ny faharay amby 50 ary indro ny efitra lamba teo amin'ny tempoly de trihitra ny zara roa hatrany ambony hatrany ambany de niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy anasokatra ny fasana maro ny fatin'ny olona masina zay nody mandry no natsangana de nivoaka avy tamin'ny fasany reny ireo taorina nitsakanan'i Jesosy de nakao amin'ny tanana masina ka niseho tamin'ny maro haleloia izy amboa le maro le olona efa olo masina ny olona ireo miakanjo fotsy voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny apokalipsy fa hiditra eo amin'ilay efitra lamba isika le teneniko anao teo nasehoko anao teo le efitra anankiroa ny manasaraka azy de lamba matevina de io lamba rovitra io hatramin'izay zany ny olona de tsisy mahita ny voninahitr'Andriamanitra zany fa tia ivelany izay mbola sarahan'ny efitra masina zay vo le lamba zay vo ny efitra masina indrindra ka tsisy nahita ny voninahitr'Andriamanitra ny olona taloha ary teneniko anao mihitsiny fa nisy otriny hoe ambaratongany mihitsy ny olona tamin'izany misy raha veriko jerenao le sary teo ake jerentsika le sary teo atao amin'ny tempoly zany zao de zao misy karazan'olona zany zao de eto amin'ny kianja eto izy amora tadidinareo jentilisany eo ny ao zany mare siosio fotsiny aony ao amin'ny trano iony misy efitra anankiroa de misy efitra masindritra misy an'izany atao hoe voninahitr'Andriamanitra zany mbola tsy mahalala an'izany ny olona eto fa rehefa manomboka miditra ato anatin'ity rindrina efatra ity izy de efa manomboka tafiditra ao anatin'ny tempoly zany hoe efa manomboka voakasika fa ny miditra ato am'izay samy tsisy nahita reto olo reto fa ny mpisorona sy mpisorona be mahita ny zavatra ao ny voninahitr'Andriamanitra zay hitao misy dingana anankitelo nataon'i Jesosy misy ao an Jesosy nandritra ny 3 taona sy tapany de ninamadika ny fiainatsika tamin'ny voalohany isika reto isika jentilisa de taiza ny toerana nisy atsika teo an-kianja teo amin'ny tokotanin'ny tempoly asa be nataon'i Jesosy nahatonga antsika tonga teo aloha haleloia ary rehefa tonga kianja ny tempoly tsika de rehefa tonga eo de misy ny miemotra misy raha anankiray mpamoretra ary rehefa misy mpamoretra zay asika jerentsika ny
misy mpamory hetra zay le verset misy mpamory hetra sy fariseo izay tonga teo amin'ny tempoly teo amin'ny kianjany tempoly a nisy fariseo tonga fa teo akianjany tempoly izy a teo izy de miverina tsy sanindrandrany lanitra koly izy satria tsapany hoe tena mbola mpanao meloka izy dinga nangeza be a ny nafahan Jesosy nitondra atsika namadika atsika nitondra atsika avy any ivelany efa mba tafiditra eo amin'ny tempoly aloha hitanao mantsy a raha jerentsika le sary ohatry zao zany zao a de aty zao ny tanàna rehetrarehetra aty fa ny tempoly a ny momba ny tempoly rehetra de efa voafaritra ty tamboho be atao hoe fialofan'ny Solomona eto ny fidiran'ny mpanjaka ho an'izay tsy malala fialofan'ny Solomona ny anaran'ny tony toerany tony toerana misy fialofana izy io zany hoe rehefa tafiditra ao aloha tsika tafiditra ao anatin'io kianja io na de mbola eny atokotany aza de efa zava-dehibe aloha zay amen efa zava-dehibe ary rehefa tonga atao tsika de dinganangeza be aloha no natongavantsika tao ary miarabantsika rehetrarehetra ako fa misy amintsika efa tonga ao anatin'io tokotany io tsy onona eo nefa ny Jesosy hoe jentilisa na tsika tonga teo hoe jentilisa zany mantsy hafa firenena de izy moa fa tsy tsika zany fa rehefa tonga teo a ataon Jesosy zay natonga teo efa nanomboka ny mission Jesosy taiza ny etombohandreo olo reo tany ivelany tany an-tanàna tany amoron'ny Jordana tany efitra no nitoriana teny de efa nanomboka voasarika de tonga teo fa mbola teo tokotany halleloia mbola teo tokotany aloha ary rehefa tonga teo ny zavatra nataon'i Jesosy Matteo 1:20 afakitsika vetivety nge Matteo 1:20 alohan'ny iverenantsika am'resaka efitra lamba Matteo 1:20 andininy 17 tombotsika amin'ny andininy 12 Matteo 1:20 andininy 12 ny soramary de nandroany Jesosy sy ny mpivarotra sy ny nanesorany vary ny alany kianjan'ny tempoly andininy 12 ary Jesosy niditra teo akianjan'ny tempolin'Andriamanitra ka nandroaka zay rehetra nivarotra sy nividy teo akianjan'ny tempoly ka nanjerany latabatra ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra voromailala ary de hoy izy taminy efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao zoy fiheren'ny jiolahy inona zany ny zavatra nataony zao nisy mission angeza be no nataon'i Jesosy teo de nibedy sy nanjerany latabatra ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra voromailala no porofony Jesosy fa ny tranon'Andriamanitra na de mbola eny atokotany aza na de mbola eny atokotany aza de fan'Andriamanitra teo atokotany teo nanadiovan'i Jesosy atsika rehetrarehetra betsaka tamintsika ny voantso de manomboka miditra ao mivala amin'ny fanompona zany hoe manomboka miditra ao anatin'ilay io efa manomboka tsy aty ivelan'ny tanàna ty tsony a efa tafiditra ato anatin'ilay efa joringeza be efa ao atokotany halleloia raha tonga teo tsika tsy navelan'i Jesosy tam'izao isika tonga teo de mbola niaraka tamin'ny fividianana sy ny fivarotana sy ny aferafera maloto sy ny fitondrantena tsy mendrika fa teo ny nanjerany Jesosy ny latabatra ratsy teo amin'ny fiainatsika nazerany tsy ny olona ny nazerany fa nazerany latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala iza no nindroany Jesosy teo zay nivarotra sy ny vidy teo akianjan'ny tempoly inona zany no nindroany Jesosy teo ny olona ve tsy olona fa ny zavatra nataon'ny olona no nipotehany teo vao tonga eo ianao de za teteny aminao raha ohatra zavatra nataonao taloha Jesosy ravana tsy tonga teo amin'ny tsy tany amin'ny bara tany izy no nanjerany
hoe de niditra tany amin'ny bara Jesosy ka de nazerany avokoa ny comptoir rehetrarehetra sy ny labera sy ny toko. Tsy zany, Jesosy tsy tany. Fosy Jesosy hoe satria nareo efa miditra ato amin'ny tokotanin'ny tempoly, efa misy an'Andriamanitra eto. Mety gaga ianao hatramin'ny nanarahanao vavaka fiambenana eto amin'ny andramoka izao, ny zavatra niova ny fiainanao. Taloha ianao miteny ratsy, taloha ianao misotro toaka, taloha ianao mbola mijangajanga, ohatrany tsy de naninona fa ohatrany nanomboka niditra nanomboka niaino teto ianao de misy zavatra kely ataonao a. Toy izany hoe maninona ihany ary ahazany ny olona rehetra, misy zavatra hitanao hoe mitranga eo amin'ny fiainanao. Satria nahoana? Tianao Jesosy. Efa eo amin'ny kianjan'ny tempoly ianao eo. De jere, ny zavatra nataonao taloha tsy mety tsony ataonao zao. Taloha anao miteniteny foana mandeha ho azy, zao anao miteniteny foana renao mihitsy hoe misy fanahy mananatra anao. Taloha ianao mandaingalainga kely, nanomboka niaino teto ianao a, niaraka taminay teto a, de manomboka renao mihitsy misy zavatra manenjika anao. Ny zavatra nataonao tany ivelany, rehefa hiditra eo amin'ny kianjan'ny tempoly ianao, mbola eny an-tokotany ianao, de efa zeran'i Jesosy ny fihevitra ratsy rehetrarehetra. Azeran'i Jesosy ry havana ny latabatra fanakalozam-bola. Tsy hoe tsy mahazo miasa isika, fa amin'i Jesosy hitady an'Andriamanitra ny alehantsika ato. Alleloia. Tadidio, tapa-kevitra anompan'Andriamanitra ianao, vao eny an-tokotany ianao, de io fijerojejona kely madinidinika ataonao io, efa nomboka nanara'Andriamanitra anao. Fitondran-tena tsy motina sy tsy mety rehetrarehetra io, efa zeran'i Jesosy daholo, mbola vao eny amin'ny, mbola vao aiza ianao, mbola vao eny amin'ny kianja ianao. Fa mbola tsy vita ny mission an' Jesosy. Ny mission an' Jesosy tsy mijanona eo amin'izany. Fa ny tanjon'i Jesosy nitondra ny jentilisa n'inona, hiditra amin'izay ao amin'ny tempoly. Ny vehivavy maketsy amin'ny kianjan'ny vehivavy, lehilahy makeo amin'ny kianjan'ny lehilahy, de efa mety afiditra ianao. Misy aminareo mety vo herinandro zay niaraka taminay teto, vao misy aminareo nge mbola tsy mahafantatra hoe iza moa Jehova e, mbola tsy fantatrareo ny zavatra, fa manomboka mangetaentinareo, efa eo an-tokotaninareo. Courage, courage. Fa efa tsy eny amin'izao tontolo zao tsony ianao, efa kianjan'ny tempoly ianao ry havako. Fa tsy mijanona hoe mission an' Jesosy ka. Mbola tsy niteny Jesosy hoe vita, mbola tsy vita, mbola tsy vita. Aza gaga ianao, raha zavatra nataonao taloha ohatry ny nety, manomboka mivavaka miaraka aminay eto ianao, tadidio, fa efa tsy mety tsony. Efa hivavaka ny ataontsika eto ry lasana am-pavomalala. Ny fitiavanao an'izao tontolo zao, efa tsy zany tsony zao. Efa eto an-tokotanin'ny tempoly ianao. Ary aza gaga ianao fa Jesosy tena sarotiny, ary azerany latabatra sy ny tena korotany mihitsy, satria maninona, tsy mety manana tanjona amin'ny fiainanao izy. Mba te hiteny eo amin'ny fiainanao Jesosy androany hoe vita. Inona le teneniny vita? Vita ny fitondrananao makaiza? Mandeha par étape io. Mandeha par étape io. Teo an-tokotany ianao a, ary tsy avelany raha tsy tafiditra ao anatin'ny tempoly. Ao misy ny tavy fanasana tanana, manomboka misasa tanana ianao, manomboka manamásy tena ianao, manomboka mandray tenin'Andriamanitra ianao, ary tsy mijanona raha tsy mandray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra ny tananao madio iny. Misy tavy vao miditra ao amin'ny tempoly ny olona, de misy tavy a isaky ny varavarana, de fanasana manasa tanana ny Jiosy rehefa hiditra. Misy aminareo efa nanomboka efa nisasa tanana, andray valim-bavaky ny tananao iny a. Sasao madio, sasao madio. Ny fanaka rehetra ao amin'ny tempoly misy antony avokoa. De misasa tanana, de manomboka miditra, de efa manomboka tsara noho ny tany an-tokotany a. Tany an-tokotany ianao a, misy olona mideran'Andriamanitra ao, resisio fotsiny. Tsaroako tany am-piangonanay zay taloha, de misy rahalahy zay
io rahalahy io ravana mamolava be tena tsy misy ohatr' zany tsisy tsy nahalalan'zany lehilahy zany mamolava sady mpiady aman'olona fa ao anatin'ny amamony iny ozy ianao na re feokira hainao anay manao fidiran'andriamanitra andro alarobia ariva ohatrany takariba mahafinaritra antsika iny zany fa manao fitopivavahana alarobia ariva tsara izy zao de mba izy figorana gaty ka le figorana iny tsisy hoe figorana hoe alta iny izy ty hoe tilikambo be sy ny enina tsara izy zao izy niditra sao niditra izy nefa ran'zany olo zany voasitra diako natao am-piangonana ny vavaka gaga ny olona hoe tena niova ve ty olona ty zay le olona tena eko hoe nadaka vola teny andalana ndray andro vavaka zany hoe tany amin'ny tokotany tany ivelany misy de naeno de any amin'ny tokotaniny tempoly mahare fotsiny manomboka mahare mibitsika Andriamanitra manomboka mahare halleloia manomboka mahatsapa kasika Andriamanitra fa tsy mbola vita ozy Jesosy mbola tsy vita hiditra rehefa zera voadio teo amin'ny tokotanin'ny tempoly nanomboka fantatry ny olona ny zavatra atao amin'ny tempoly fa tsy mivarotra voromailala tsy mivarotra niny tsy manakaly vola fa hitady an'Andriamanitra de miditra ao anatin'ny tempoly am'izay halleloia manomboka tafiditra ao am'izay ary rehefa eo am'le tanàna anankiray le sary ny teneniko anao teo raha asehoko anao le sary de hitanao io zany zao le plan am'le fiangonana amin'ny tempoly eto zany ny vehivavy de miditra eto am'izay ato ndray toerana misy ny lehilahy de ny filazan'ireto toerana anankiroa reto kianjan'ny mpisorona any eto aloha ny olona mipetraka amin'tony toerana tony de avy eo am'izay rehefa manomboka mandroso ara-panahy de manketo amin'ny kianjan'ny mpisorona mbola tsy mpisorona fa ohatra zany hoe ny ankizy-mpanao zay maresy reo zany ohatra efa eto halleloia manomboka ame mahita ny voninahitr'Andriamanitra manomboka ame tafiditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de avy eo am'izay manomboka miditra ao amin'ny toerana fanaterana ny sorona manomboka mihaona amin'ny mpisorona fa na de mihaona amin'ny mpisorona azy tsy mbola mahita ny voninahitr'Andriamanitra mbola soloina vava ary zany zavatra zany no zany zavatra zany angeravana no arahan'ny fotom-pivavahana katolika mialatsiny manonona an'le satria zay mihitsy satria maninona mahatonga an'izy tononona satria ny zareo katolika zao mbola manao an'le hoe eo mon père de mikofesy tonga avany reo de inona azonao zanako za zany mon père tena nangalatra koa firy zanako firy akony nangalarinao zanako tena anankiroa fa telo ny ekalaiko mon père fa roa ihany ny azo saotra n'Andriamanitra tsika mba roa ihany ary nangalarinao zanako azalaina ntsony le fahatelo ka de tena mifona mon père fa ohatra zao de enzay mon père nareo moa mahay izy za mbola tsy mikonfesy fa nareo mahay izy nareo katolika za mbola tsy ary nanao an'izy fa misy an'loatra ny efitra kely iny de mienty za mon père de za mon père tena de avy am'izay ohatra ny tsy haiko na mivavaka mon père sa hoe ahoana fa le misy an'le dana fa voavela ny elokao de zao ry havana tsy ara-baiboly reny tsika efa vitan'i Jesosy ny mission tsy hatonga antsika ohatra reny tsony nareo zany zao tsy hoe zahako mitarika eto de ho avy nareo za raha natarato mba tena fihinana ataonao za zany tena nanao mba maninona koa ianao manao an'izany fa ohatra zao fahitako anao io tsy voavela eloka ohatra na hitenanao hoe dana fa voavela ny elokao mission Jesosy efa vitany mission Jesosy efa vitany de naninona ny tondra antsika tao amin'ny tempoly de niditra teo amin'ny efitra masina indray tsika fa mbola tsy nahita ny voninahitr'Andriamanitra fa matitoko fafito amby roapolo
ny karan' Jesosy teo ambony hazo fijaliana am'izay. Ary marina tokoa ny teny ranabavitsika. Tsy navelan'Andriamanitra, ny antso Jesosy fa mbola tsy navelan'Andriamanitra, tsy mbola neno Andriamanitra. Ho Jesosy raio, nahoana ny te mahafoy ahy ianao? Eno n'Andriamanitra mihitsy. Hoy Andriamanitra hoe afoko kely fotoana foy ianao fa misy zavatra tiako ho vita. Halleluja. Misy zavatra tiako ho vitanao. Ary rehefa niteny Jesosy hoe vita, teo am'izay nietsika ny zavatra rehetra. Jesosy navitany anazy, Andriamanitra namitany azy. Ndrovitin'Andriamanitra am'izay le lamba, ilay nanasaraka, averika any le sary. Halleluja. Io le sary io. Eto zany ity le rideau. Io le rideau io. Teo de nizara roa ohatr' zao. Hitanao daholo ny curseur mihetsiketsika iny. Ty rideau ty zany vao niteny Jesosy hoe vita, tapitra ny eny. Teo de rovitry ty rideau ty. De ina zay zavatra nitranga. Teto am'izay ny olona niditra, nahita hoay, ve zao nefitra masina indrindra e? Nefitra masina e? Niditra tato nahita ny voninahitran'Andriamanitra am'izay. Niditra am'izay hatraty amin'ny tokotanin'ny tempolo jentilisa rehetrarehetra. Niditra. Ohatry hitako eto ny paozin'ireo jentilisa. Hoay, zao ve mifanakato amin'ny tempolo? Hoay, de mba hiditra tsika. Halleluja. Ka efa rovitra, efa tritra ny lamba. Tsy misy tsony hevitra mampisaraka. Nanomboka teo, tokony efa tsy nananasa tsony zany mopera. Satria tsisy tsy nananasa tsony ny mpisorona. Tsy niasa tsony ny mpisorona be. Tsika rehetrarehetra. Na de tany atokotany aza. Halleluja. Ianao ve rehefa teny atokotany, ka hitanao zao fa misokatra ho anao ny varavarana ray amana. Misokatra ho anao ny varavarana. Nosokafan'Andriamanitra ho anao ny varavarana. De ianao hifidy nitsiditra. Mino fa tsika rehetrarehetra ny azakazaka hiditra daholo. Grobaka. Tareka mbola tsy niditra an'izany grobaka zany ohatry ny ahoana fa zay mbola kely de efa niditra grobaka tao Mahamasina. Miditra grobaka ny anatin'ny balina rehetrarehetra any. Rehefa tamin'ny manao balina taloha, rehefa mbola tsy te handovola de tsy miditra le amin'ny sivy manomboka iny ny balina. Fa manomboka amin'ny ray sasany maraina amin'ny roa iny, efa tsy sarotany intsony ny videur, miditra daholo am'izay ny jilamboto, tsy mandovola fa manakirotana sisa. Atsika mpamonjy balina taloha. Fa rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Tritra am'izay ny lamba. Niditra am'izay. Reo avy nidiovina teny amin'ny tokotany, niditra am'izay tena hitany voninahitran'Andriamanitra. Inona zavatra hita rehefa amin'ny ravakitsika le Hébreo. Mahafinaritra reto zavatra tanatin'ny Hébreo reto. Iverina kely amin'le Hébreo toko 6 ahako. Hoy ten'Andriamanitra hoe nisy taberina kely voavoatra. Nefitra voalohany ilay atao hoe fitoerana masina izay misy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Halleluja. Nanomboka niditra atao amin'ny efitra masina izany dia fanaovan-jiro zany fanomezam-pahasoavana. Latabatra moa dia efa fihinanana. Arak'ilay tentsika marina melatra latabatra. Zay ny tentsika tamin'ny sabata. Melatra latabatra eo amin'ny laoka eo mason'ny fahavaloko ianao. Ary ny mofo aseho ihany koa. Dia manomboka mahita ny fitahin'Andriamanitra isika. Fa mbola tsy ampy anefa izany. Ary ao anatin'ilay efitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely izay atao hoe fitoerana masina indrindra. Dia eo amin'izay tsika mihaino. Mandeha par étape ny fiainantsika. Teny atokotany ianao dia nidiovina. Nahazo famelan-keloka. Dia miditra amin'izay ianao amin'ny efitra masina. Dia manomboka hitanao. Manomboka mipotra ny fanomezam-pahasoavana ny anatinao. Manomboka mahita ny fitahin'Andriamanitra ianao. Manomboka azonao tsapain-tanana. Ny mofo. Manomboka misy tsirony aminao za mihinana ny mofo dia ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy mijanona eo. Mbola tsy niteny Jesosy hoe vita. Fa rehefa tafiditra amin'ny efitra masina indrindra ianao ny ataon'i Jesosy hoe vita ny misioany.
de rehefa tonga ao am'izay misy lovia volamena fandoroana didikazo manitra inona moa zany fanaovana fanatitra eo ny dorana ny fanatitra mba ho emboka manitra mba hoanitra kasitran'Andriamanitra de ninona moa zany ny vavaka itsika io de lasa olombavaka angenao efa lasa manolotra vavaka eo amboniny lovia volamena teny mamy vavaka toritory fo vavaka matsiro vavaka maharitra atoloka an'Andriamanitra emboka manitra midina ny afo mandoro halleloia lovia volamena fandoroana ny fanatitra zay didikazo manitra nge vavaka ataonao io fiderana taloha ianao vavaka zao rehefa mbola zazara-pana voainy atokotantsika de ny zavatra ataotsika Andriamanitro mba ame fitahiny ny olona manompo sampy de zatra mangatapitahina ny alemy fo amy telo marina makeny amy doany tsy mbola nisy olona mateny tempebaka ary doany ry rainy zanavisa moa ry Andriambodilova ry zavy reny le doany reny nandeha de miteranao fa ina leny de mangatapitahina ny amy razana sy ny mangatapitahina tsika rehefa mbola eny atokotany de ny tsika de zao foana mangatapitahina de netim-boanao miaraka aminay eto nge rehefa laribia mangatakina ianao mangatabavaka tsy olana nefy zany tsy olana nefy zany ao amin'Andriamanitra hitantsika vanim-bavaka fa izao rehefa manomboka tonga am'izay tonga any amin'ny efitra masina indrindra de efa tsy vavaka fangataham-pitahina tsony efa hainao zany mideran'Andriamanitra mandrisy ny alina eo amin'ny lovia volamena ny aterinao ny vavaka ao halleloia ary fandorana didikazo manitra fiaran'ny fanekena ao ihany koa misy ny fiaran'ny fanekena inona moa ny fiaran'ny fanekena inona avy ny anatin'ny fiaran'ny fanekena hoy ny tena Andriamanitra hoe sy ny fiaran'ny fanekena zay voapetaka takela-bolamena avokoa ary ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io reto avy ny zavatra ao ary tao anatin'iny misy vilany volamena izay nitoerany mana sy nitehiny arona ny tsimoko ary ny vady fisaky ny fanekena ao anaty fiaran'ny fanekena misy ny vady fisaka ina moa vady fisaka ilay netiny Mosesy nidina avy eny teny ohatra Oreba niona tamin'Andriamanitra namratan'Andriamanitra ny didy folo rehefa tafiditra ao amin'ny efitra masina indrindra isika de mahita ny didin'Andriamanitra am'izay tsy avelan'i Jesosy mionona fotsiny any atokotany ianao hoe mivavaka fotsiny na mahita ny fitahina fotsiny fa miditra amin'ny efitra masina manomboka marina zay mahita ny didin'Andriamanitra natao hotandremana ny didin'Andriamanitra ny didy folo sy ny didy hafa ao amin'ny efitra masina indrindra ny ahitantsika an'izany ary ny tanjon'Andriamanitra aminao de ho takanareo mitandrina ny didin'Andriamanitra ity fandarana hitanao ty de fandarana mitondra tsika rehetrarehetra ho any amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra zay ny ao anatin'ny vady fisaka de inona kosa izy ny mana sy ny tehiny arona mana zany de ny fitahina avy amin'Andriamanitra ry havana rehefa tafiditra ao anatin'ny efitra masina indrindra io ianao de tsisy ahinao tsony no avinao aza manany am'izay hoaninareo sy notafianareo sy zay hosotroanareo ny tenin'Andriamanitra raha mbola teny atokotany mbola tsy nahitan'io mbola tsisy an'io mana io mbola mangataka ianao fa ianao rehefa tafiditra anatin'ny efitra masina indrindra mitombo any amin'ilay avo ambony miara-pananao ny zavatra ao anatinao voalohany tsy manam-panahina ny zavatra ho avy zany ianao fantatrao ary miporofon'Andriamanitra fa rehefa tonga anatin'io avo tonga ao amin'ny efitra masina indrindra io ny ara-pananao de tsy hanao tsony le matahotra any nahoana re zao zako raha tsy vita vaksiny ka de tena tsy azo ivatra tsy azo ividy tsy ahoanao zany tsy ahoanao zany fa fantatrao ary ny porofonana ampahitanao anaty vilany volamena fa ao ny mana
zany hoe mana mbola afaka ho hitanao tsy tany amin'ny tany ny zanak'Israely tsy tany ananefitra ihany nisy ny mana fa zay rehetra tafiditra eo amin'ny efitra masiny indrindra ry avako malalako za androany teteny aminao alleloia atao fotsiny zay atonga ny ara-panahinao tonga anatin'io dingana efa misokatra zao ny lanitra efa misokatra zao lay rindrina lay lamba tsy misy manakana anao tsy androso ara-panahy raha voanao le mbola manam-panahina be ahoana reny tanao mahatonga ny olona manao vaksiny zao manan'le rapitso de tsy azo marina tsy voaroaka amin'ity azy ty fa alorneny manao an'le izy io maty zao tena référence be atsika eto mihitsy miara tsy aminareo zay efa vita mbola tsy tafiditra aminatiny efitra masina indrindra ianao de mbola resin'lay fanahina hoe satria any amin'ny efitra masina nge mbola tsy hitanao ny amin'ny efitra masina mbola mofo asio ny hitanao le fitahina azonao le valim-bavaka fa ho an'ny olona tafiditra amin'ny efitra masina indrindra ampahitana izy misy mana miandry ianao aza mana na inona aza manany amin'inona na amin'inona ary inona ny dikan'le tehina de zavatra mahavariana eto tehina mitsimoka tehina maniry io tehina io amin'ny exodosy sika maky teny vetivety exodosy toko faefatra andininy faharoa andininy voalohany exodosy toko faefatra ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy ino a na iain'ny feo ankizy fa nao hoe tsy niseho taminao Jehova de ho Jehova ary ho Jehova taminy inona moa ny atananao iny de ny valiny hoe tehina ity inona hoe tehina ity tamin'ny alalan'iny tehany indry no nanaovan'izy miralahy fahakakana rehetra natao tao amin'ny tany Egypta nampahafantarana ny Farao fa misy Jehova iny tehiny iny de endriky ny fahakakana ary ny mahavariana amin'ny Hebreo de mbola mitsimoka le izy zany hoe velona hazo velona ohatry ny hazo maniry fa tsy hazo ohatry ny mpanjaka be ny tany ka lazainy olona fikapohana mpamosavy iny tsy iny fa tehina mitsimoka zany hoe ampahitananao rehefa tafiditra ao amin'ny efitra masina indrindra ianao fa mbola misy ny fahagagana betsaka ny olona tsy mihiny fahagagana ntsony zany ve de ho tanteraka fa rehefa tonga ao amin'ilay avo tonga ao amin'ny efitra masina indrindra ny ara-panahinao fa ho hitanao sy ho tsapanao iainanao ny fahagagan'Andriamanitra mbola misy ny fahagagana revana mbola misy ny fahagagana misy olona voaingakaingana misy olona efa tena ho faty efa ho fato efa tena ny andrasapotsiny nentintsika mbavaka teto fa mbola velona zany olona zany mino ianao fa mbola misy ny fahagagana tsy mety mino fahagagana tsy ny olona morakivy sy moraketraka satria mbola tsy tafiditra eo amin'ilay niveau lay avo ao amin'ny efitra masina indrindra ny ara-panahiny rehefa tonga anao de ampahitan'Andriamanitra anao porofon'Andriamanitra aminao fa fahagagana zany fiainana tsy mataitra be anao hoe to gaga za teneniko anao tena teneniko anao ty efa misy olona entina mbavaka de mitsotra hoe alleloia voninahitra n'Andriamanitra fa sitrany olona voninahitra n'Andriamanitra fa afaka fanadinana any de faly be zay fa zao fa teniko an'le olona alleloia efa napozany zany riafana fahagagana zany iainana zany fiainana ny fahagagana ary fahagagantsika de fiainana isan'andro san'andro ary tsisy tokony hampatahotra atsika fa hain'Andriamanitra manao fahagagana amin'io fiainanao io ary tsy tokony hanam-panahina ianao satria ao le tehina natao hitanao le tehina mitsimoka zany hoe mbola velona mbola miasa alleloia ka tsy misy tokony hampatahotra atsika teteny aminao androany misy dingana ny fitain'Andriamanitra Jesosy teo amin'ny fiainanao Jean 3:16 ty zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao
nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay tsy mijanony ao amin'ny efitra masina indrindra ny fiainanao fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay satria tian'Andriamanitra ianao. Fanontaniana napetrako aminao androany, fanontaniana napetrako aminao nyity androany ity, nataon'i Jesosy ny zavatra rehetra mba hampandrosoana anao ara-panahy. Misy fandarana anankiray ity natao tsy hangalana vola aminao, tsy natao hampahantra anao, tsy natao hanavesarana anao. Kredi ny tedavina aminao, ary raha mbola kredi arany tsy hanananao, tena tenenanao tsy reharehana mason'olona fa mbola afaka mandefa kredi ho anao zay. Tsy olona mpanankarena be ny hitanao eto, fa olona afaka mandefa na kredi ho anao ary raha fahanao mahatonga ny ara-panahinao ho tafiditra amin'ny efitra masina indrindra. Tsy olana riavana, raha misy ny azo atao, raha manana etaeta ianao, raha kredi ny atonga anao ho tafiditra amin'ny efitra masina indrindra ka atonga anao ho tafiditra ny ainga avy any amin'ny tokotany ny tempoly natokana ho an'ny jentilisa no atonga antsika any amin'ny efitra masina indrindra fa ho any an-danitra ihany koa. Misy an'ity fandarany teto, fitaovana azonao anararotana. Fa fanontaniana napetraka aminao, efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra ary nika Jesosy teo ambony hazo fijaliana, vita. Fa ianao ve handray an'izay? Fa vitain'i Jesosy ny zavatra rehetra, tsy ny sahirana tsika, tsy ny sahirana nitady ondrotsika, tsy ny sahirana nitady ozy, tsy ny sahirana nitady ninona. Misy fiangonana amin'izao efa ohatry ny tsy azo idiran'ny olona tsy manam-bola intsony. Tena teneniko anao zany. Hoy izy le olona anankiray zay hoe, zaho izy ohatry ny tsy mety mahazo an'le pasteriny mihitsy. De jereko le olona. Toy izay mantsy anazy. Fa inao ny olana efa ndresaka tamin'ny paster izy zany. De resaka tamin'ny indray mandeha izy ohatry ny avy eo ohatry ny tsy manam-potoana mihitsy resana. Fa inona moa ny problème sao de problème ara-bola na resaka trosa? Eno izy. Ianao zany tsy mbola manana ianao ary mbola anaty trosaka, inona moa no entinao? Ny paster zao matetika mila fandehany vao motive tsara. Ity fandarana andramoka izao hitanao ty de zao. Mifantoka amin'ny fitondran'ny ara-panahintsika hiomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Tena marina zany teniko anao zany zanahary ambony valera. Tena zazo mihitsy resaka tamin'le olona, tena za moa tonga de natakatra an'le izy. Tena misy paster zao entinao ambava, hitondra ambavaka anao izy de asiany manome kely aloha. Ity fandarana ity tsy zay. Ity fandarana ity de fandarana tena mifototra amin'ny fitorinan'ny fiainana mandrakizay. Za mino fa raha tena vonona ianao, raha tena vonona ianao hitady an'Andriamanitra, na mety tsy tafiditra anaty efitrano misy indrindrina efatra ary ianao ohatra mba misy ankizy andreo ohatra ny tafiditra teto amin'ity fandarana ity. Hitondra anao, hiezaka isan'andro isan'andro, hitantana antsika miainga avy any amin'ny fiainana na jentilisa antsika. Niza ianao mihaino eto? Ninona ditranao? Na inona faharatsiana nisy teo aminao? Androany midira fotsiny loha tokotany. Ataontsika hivavaka. Ary efa tonga eo ianao, Jesosy ngeny anadio anao Jesosy ny anitsana ny rehetrarehetra izay mbola tsy mety anatinao. Manana tanjona Jesosy. Nitondra anao, hiditra ao amin'ny tempoly, hiditra ao amin'ny efitra masina, ary tsy mijanona raha tsy tonga amin'ny efitra masina indrindra, de ho an'ny an-danitra mihitsy isika. Namboatra fitoerana ao antsika zao niala avy teo amin'ny asa fisorona teo Jesosy. Mbola misorona ao antsika izy eo an-danitra. Fa sady amboatra fitoerana ao antsika izy. Ahoana ny fanapahan-kevitra ao? Androso ve ianao? Fa Jesosy navita ny dingana rehetrarehetra, navita ny adidiny sy ny asany. Arak'ilay voalazan'ny Jaona toko voalohany teo, anaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Ianao io. Tiany Jesosy hoe sorona eny amin'izao tontolo zao anao. Tsy maninona. Aza mikivy, aza mieritreritra raha mbola eny an-tokotany aloha misy anao zao. Fa mifanontaniana, jentilisa ianao zao.
fa jentilisa mba manana fanirina avy anao hitra amin'ny efitra masina indrindra sa manana fanirina hijanona ho jentilisa foana mandrak'izay zao fandaran'izao dia hiezaka tsy hitsahatra tsy hijanona raha tsy ny connexion ny tapaka fa dia hiteny sitory aminao eto foana fa manana anjara amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao ary ilain'andriamanitra ianao raha tsy ny ilaina ianao tsy ny fitain'i Jesosy ny telotaona azy tapany fa ny fitainy ho anaso anao iny manana anjara ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao andao any an-danitra mety ianao amin'ny hevitra masina indrindra tsika rehetra zay mbola nandroso ny emitra tianao hita venty tena hoe endrika izany fahasoavan'andriamanitra andao hiezaka hitombo ara-panahy hiditra amin'ny efitra masina indrindra andao eto antsika tira mahafinaritra be ty raha miteny anglisy izy ty saingina sy mampionona toy ny kira malagasy fa ataontsika amin'ny paska moa izy ty ary za dia mitenareo foana hoe fahasoavan'andriamanitra raha mbola afaka mamonjy tsika afaka manao paska tsika amin'ity taona ity hoe hiaraka ohatrao mbola misy connexion fanirinay zany matoa misy ny hoe fanirinay dia satria manana fanahiny zay hoe mety sanatria tsy tafa afita fandarina ohatrao tsika amin'ny paska fa androantsika ohatrany efa hoe ny aina paska dia andeha ataontsika tiry ty mahafinaritra be hivavakantsika aoriana ny tiry ty mino aho fa voarainao ny tenin'andriamanitra androany mandrosoa ara-panahy andao androso ara-panahy fa mila antsika ny fanjakan'andriamanitra mahereza daholo. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Until it was accomplished, His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom.
raha mety aminao dia rahantsika vavaka izany toriteny a sy izany iray izany ravana malala nataony Jesosy ny zavatra rehetra vonina ve ianao a handray an'izany zavatra rehetra izany novitainy hatramin'ny farany satria tiany ianao mampanontany tena tokoa hoe nahoana moa tsika no misitraka an'izany ravana malala dia tsy azo ny saitsika eritreretiny izany hoe fa satria nahoana tsy ho valitsika izany fa ndotsika ionona mivaly teny anankiray hoe tiatsika loatra Andriamanitra tiatsika loatra Andriamanitra ary izay rehetra azony atao ary ny farany rehetra azony natao no efa nataony tamintsika dia nanomezany an'i Jesosy ndao tsy ataontsika sangisangy tsony mandrakizay izany mafy tamin'Andriamanitra ny namonjy atsika mafy tamin'i Jesosy ny namonjy atsika fa te hanome antsika fiainana mahafinaritra Andriamanitra dia nomeny fiainana tsy nahafinaritra Jesosy te hanome antsika fiainam-pifaliana fiainam-pahasoavana fiainam-pitahiana te hanana fifandraisana amintsika kaiky Jesosy Andriamanitra ry amana ahoana ny fanapahan-kevitra ao androany vonina venao hiala avy any an-tokotanin'ny tempoly ka hiditra any amin'ny efitra masina indrindra fantatrao ankehitriny fa azonao ataony miditra azonao ataony mitombo ara-panahy azonao ataony mitombo ara-panahy azonao atao ny mitombo ara-panahy dia ho any an-danitra isika ry havanao andao ianao atao batisa manolora tena hiditra amin'ny ranony batisa ianao izany mba angatahan'i Jesosy aminao tsy nangataka taminao izy na dia ho kapohana indray mandeha ary tsy fony Jesosy na dia kapohana kely fotsiny ary ianao na asiana tsilo farak'izay kely ny lohanao fa fanolora tena anao no angatahany efa vonina ny volamena fandoroana didikazo manitra aiza ny didikazonao aiza ny didikazonao tsy afaka hitona ny didikazo manitra ianao raha tsy tonga amin'ny efitra masina indrindra raha mbola ny atokotany ianao ny iogaoga hitondra didikazo manitra hodorana mbola tsy afaka mandoro ianao eny mila fanolora tena sy vavaka mamy avy aminao Jesosy andao ry havako andaontsika tena hoe anapa-kevitra amin'ity androany ity dia teny hoe iroso a Jesosy misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity tamin'ny fahatanterahany fotoana misaotra tamin'ny teny izay voatory teto androany satria renay fa tsy teny avy aminay izany fa afatra avy aminao Andriamanitra androany Jehovah-Andriamanitra dia misaotra satria mbola tsy nikombom-bavy ianao teto amin'izao fandarana izao mbola niteny taminay teto foana ianao ataovy tonga nofo ny teny dia ataovy resy lahatra ny olona misy olona endrasanao mihitsy eto Jehovah-Andriamanitra na no mananao ny zavatra sosiny tsara ary tianao hanandrana izany olo izany ka hahita ary ho tamana hitoetra ao aminao Jehovah-Andriamanitra mangataka aminao amin'izao fotoan'izao irao ny fanainao masina ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy irao ny fanainao masina hamangina isa tokantrano isam-batan'olona Jesosy dia hitondra fandresen-dahatra mahery vaika anatin'ny fon'ilay reto hitondra fandresen-dahatra mahery vaika anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy ho resy lahatra androsa amin'ny fanomponanao tsy hanao kitoto fa tena hifototra amin'ny fanomponanao amin'ny fo saina sy fanahy misaotra Jesosy dia ena ny aja ny saotra sy ny voninahitra ny eo anao za matoko fa raha namafy ny teny izay tamin'ity androany ity fanainao masina kosa hanondraka ka tonga izany hitombo
avokatra avosatoina anatin'ny fondretolona tsirairay avy reto. Misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Dia voly satana fisafaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo fa na dia litera ray tamin'izay nafampiteto azy tamin'ity androany ity fa samy andeha amin'ny lalany avy izany vo zany hatramin'ny fehezanteny anankiray dia hitsatoka anatin'ny fondretolona ireto ho tsarony mandrakizay. Misaotra Jesosy voninahitra ho anao mandrakizay amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao mpanosika navavitsika $100 va ny Koweït hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo raha navavy $100. Teny tompo pastera dia teny tompo rehetrarehetra izay manaraka ity hivavaka fiambenana ity dia mbola iary hivavaka atsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao dia satria mbola afaka ny eny ny teninao, mbola afaka Jesosy na eny izany teny mamy avy aminao izany Jesosy malalo. Misaotra betsaka Jehovahandriamanitra satria teny menao anay Jesosy, satria tena hoe fahasoavanao anay izany. Teza moa izay Jesosy raha tsy teo ianao mety hoe fantako hoe nazany raha tsy teo ianao tsy manana vola izay hoe vidinana ondry anangalana ny rano fa noho ny fanaingo masy noho ny fitiavanao anay Jesosy Jehovahandriamanitra dia nomenao fahasoavana tokoa izay rehetrarehetra dia mankasitraka Jehovahandriamanitra misaotra anao satria tena hoe fahasoavanao anay izany, nomenao zanakanao latokana izany Jehovahandriamanitra. Amin'izao fotoana izao Jesosy malalo anao ny gasika fondretrarehetra izay mbola anatin'ny fisalasalana satria fa nomenao anay memem-pona ny zanaka Jehovahandriamanitra. Anao andresy lahatra ho an'izay misalasala rehetrarehetra fa samby hoe andre anao amin'ny fo amin'ny fanany rehetrarehetra Jehovahandriamanitra. Nganeo anay anao amin'ny mpamozany teny izany mpony rehetrarehetra ngalasakansakana rehetra ny alalan'ny ranao Jesosy malalo. Ary amin'izao fotoana izao dia tondra ny fotoana izay tondrahako vavako amin'ny firenena Jehovahandriamanitra. Dia tsy miafina amin'ny tokoa izany firenena izany. Tena hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Amin'izany Madagasikara izany fa nefa dia raha jerena anarana foana fa betsaka ny olona tsy miaina amin'ny alalan'izany. Betsaka ny olona tsy mandray anao Jesosy amin'izany firenena izany. Mahalala foana nefa dia tsy mampandroso, tsy mandray Jesosy malala. Amin'izao fotoana izao dia ny zavatra angatahaka anatrehanao Jesosy mangatsika any fa indra foana anao Jesosy andray ny fanany rehetrarehetra Jesosy andresy lahatra ao amin'ny fony izy ireny Jesosy fa tena hoe hanompo anao rery ihany, tena hoe fikitra aminao satria aminao rery ihany misy fahasoavana, aminao rery ihany misy zavatra rehetrarehetra izay ilain'ny olona rehetrarehetra ao amin'ny mponao. Amin'izao fotoana izao tena hoe anatin'ny tsy fahasalamana be dia be amin'izao fotoana izao na ny lopitaly elo mitokantrango tsy manana vola izay hoentiny any amin'ny mpitsabo Jehovahandriamanitra. Tena hoe ilana tokoa Madagasikara anay Jesosy malalo. Anao ane tena hoe andresy lahatra satria raha miteny izay mety hoe taon'izy ireo tsy nitsingana fa ianao fanamasina. Anao ane andresy lahatra izy ireo matsapa hoe tena hoe hanantsonao, tena hoe hivavaka aminao marina tokoa Jesosy malalo. Ary be dia be koa amin'izao fotoana izao mpino amin'ny Madagasikara anay Jesosy tena hoe mangasika anay fanahy masy, tena hoe ampitoetra izy ireo tsy andeha amin'ny filahana fo fa tena hoe andeha amin'ny fikarihan'ny fanahy masina satria raha roborobo ny ara-pananay dia roborobo koa ny ara-nofinay Jehovahandriamanitra mangasika anay fanahinao masy. Tena hoe amanginy tsirairay avy Madagasikara amin'izao fotoana izao tena be dia be koa ny accident, tsy fananany ny fantiana izay mangady izany firenena izany. Tena hoe efa maro ny zavatra asany maizina izay manjavika amin'izany firenena izany Jehovahandriamanitra mangasika ny fanahy masina. Tena hoe gasa anankely izany firenena izany mamindrafo amin'ny firenena anay Jesosy malalo. Izay izany firenena izany satria any avany rehetrarehetra Jesosy malalo. Anao any hijery izy ireo Jesosy malalo. Anao any hanome rehetrarehetra tsy misy zavatra hoaniny, tsy misy zavatra vola hitahana amina rehetra Jehovahandriamanitra. Anao any hijery izy ireo Jesosy malalo. Ary aoko amin'izao fotoana izao mamalana koa ny accident rehetrarehetra izay mahazo ny fiara rehetrarehetra Jesosy malalo. Arova amin'ny ranomasina ireo Jesosy mba
mba voaharo aminaka sy za maro isan-karazany ary antiako mitelatrananao za amin'ny firenenay zany be dehibe zavatra tiako tenenina Jesosy malalo anao mahafantatra zavatra tokony ho amin'ny firenenay zany na dia tsy mbola mangataka azy zay dia efa fantatra ao zavatra mahasoa amin'ny firenenay zany satria ko mitelatrananao zany Madagasikara zany Jehovah Andriamanitra tsy mijovy manokana izany Jesosy tena hoe iova amin'ny fahantrana iova amin'ny toetra mba samby hoe anety tena iantso le anaranao maty satria ianaranao reriany Jesosy mahavonjy satria aminao reriany misy zavatra rehetrarehetra izay mahasoa Madagasikaranay ankinony ampelatrananao zany Madagasikaranay zany ary ankinony ampelatrananao ko zay rehetrarehetra raha isaraka zay ny isaraka nefa natrianao Jesosy malala tena hoe ngatafy mbola mangy sy andresy lahatra le rehetrarehetra fa tena hoe fikitra aminao foana amin'ny tiany farany ary petraka ampelatrananao zany vavaka zany misaotra fanatina misaotra fanay masino voninahitra dia ho anao reriany mandrakizay Jehovah Andriamanitra alleluia amen Alléluia. Misaotra indrindra raha navavy mivavaka matsiro mivavaka emboka manitra be dia tahin'Andriamanitra anie ianao sy ny ankonanao dia tahin'ny tompony ianao amin'ny asa mandraraza ataonao iomanao fan'Andriamanitra dia amaly fitianao koa Jesosy alleluia. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay tonga niaraka taminay teto androany. Za mino fa nahery ianao ary ny fanirinay dia ianao sady torotoro fo resy lahatra fa miampy fanapahan-kevitra alleluia. Tsy ampy ianao hoe voakasika fotsiny fa ny tena zavatra tsara indrindra dia ianao ihany koa tapa-kevitra zay eto foana hatramin'ny zomantsika eto foana raha mbola tsy tonga eny amin'ny ran'anitra Jesosy ka tahin'Andriamanitra velonana soamatsara tsika ka mbola misy ny connexion dia eo anetondretsika raha-pitso tahaka izao dia samy tahin'Andriamanitra ny radio antsika dia mandeha akiradio point radio 12345.com averiko akiradio point radio 12345.com afahanao mihaino ny onjapeo akiradio ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika kosa tsy tapitra ao amin'ny akiradio misy sotenjaky ny adiny 3 amin'ilay amin'ny 7:70 maraina raha pitso amin'ny 10 miverinao ny fandarantsika raha vozany sinaina hatramin'ny voalohany ianao dia hitahiny tompony antsika tsirairay avy mahereza samy hitahin'Andriamanitra isika tsirairay avy raha pitso raintsika miona halleluia amen.